Samua amizao akatoky ny fety zao dia misy fanomezana be dia be satria ty taona ty dia ho faranana amin'ny cadeau be dia be araka ny fitantsika ny amin'ny namonjy rehetra any fa tsara ihany ny mamerina fa ny Star Times dia efa zatra foana manome antsika zavatra tsara, zavatra feno ary amin'ny vidiny mirary foana hatrany. Inona moa ny tanjona amin'izany? Dia mba azahoantsika vahoaka malagasy iray Antsakanavana ka misitraka ny TNT sy ny satellite na ny télévision nomerika moa zany. Tombony ho vahoaka malagasy zany satria mandray fahalalana ankapobeny isika amin'izany ary koa afaka miala voly ary dia ny tena zava-dehibe koa dia misy ny fanabeazana. Marihana fa ao anatin'ny saina Star Times dia misy ireo fandaharana natokana ho an'ny tanora sy ho an'ny ankizy amin'ny teny frantsay, amin'ny teny anglisy izay manabe tokoa. Eto amin'ny Star Times ihany manambara zany rehetra zany ary amin'ny vidiny mirary. Ho jerentsika ihany rehefa avy eo ilay resaka vidiny fa singanana manokana amin'ity faraparan-taona amin'ny herintaona misy fanomezana ihany koa amin'ny ireo fandaharana ao anatiny ao. Dia ny Coupe du Monde des clubs FIFA izay andeha manomboka amin'ny faha-enina ny volana Desambra ho raisintsika amin'ny chaîne sport ny Star Times. Ao ihany koa ny Nina TV sy ny Passion TV ho antsika rehetra izay tia novela ary tsy adino ihany koa ny ankizy ilay fanabeazana resako teo moa zany. Ilay fanabeazana resana teo misy chaîne 4 be zao natokana ho an'ny ankizy. Araka ny lazaiko teo vonona foana ny Star Times hanome zavatra tsara feno sy amin'ny vidiny mirary ho antsika vahoaka malagasy. Fa ny tena fanomezana lehibe dia ny fanomezana ny fandefasana ny Coupe du Monde ny baolina kitra izay ataon'ny Russie amin'ny herintaona. Izy io moa zany dia fanomezana omena mpitiavana amin'ity baolina kitra rehetra eto Madagasikara. Izy io dia arahintsika manontolo sy feno eto amin'ny Star Times. Hiditra amin'izay tsika amin'ny resaka ilay fanomezana, inona avy moa ilay fanomezana resahana zany. Amin'ity faran'ity taona ity misy fanomezana telo azo bangona anankitelo ilay fanomezana zany eto amin'ny Star Times. Voalohany décodeur 0 ariary tsy andoavam-bola io. Ny kita rehetrarehetra miaraka aminy sahafa sy ny tahaka izany ny câble dia 0 ariary tsy andoavam-bola. Ny installation koa dia 0 ariary tsy andoavam-bola ohatran'ny aterina ny antranonao mihitsy zany izy fa saingy hoe ianao no mividy azy aty aminay fa tsy andoavam-bola reo fa misy fepetra kosa nefa idirana amin'izany. Dia ho antsika mpanjifa eto Antananarivo ho an'ny TNT dia mila miditra ho mpanjifa Star Times ianao amin'ny s'abonné 220 andro dia mahazo an'ireo zavatra cadeau be dia be ireo. Ho antsika ihany koa na eto Antananarivo na any amin'ny faritany izay hiditra amin'ny satellite ny DTH dia mila mandoa abonnement telo volana ianao dia mahazo an'ireo cadeau be dia be ireo. Ankoatran'izay misy fanomezana ihany koa ny télévision. Fantatsika fa ny Star Times dia mivarotra télévision télé écran plat. Misy karazany telo izy ireo. Misy ny 42 pouces, ny 32 pouces, ny 24 pouces. Ny cadeau dia zao sady efa misy fihenam-bidy ilay télévision no mbola tafiditra daholo ilay tolotra andresahako teo. Tsy andoavam-bola ny kit 0 ariary, ny installation koa 0 ariary ary koa vao mividy télé ianao dia mahazo niza amin'ireo télé ireo zany dia efa mahazo 90 andro be zao ianao abonnement gratuit. Ankoatran'izay mbola tsy adino koa tsika efa mpanjifa efa resahanay foana moa zany mpanjifa ny Star Times izay efa natoky ny Star Times hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao dia tsisy adino nareo fa misy fanomezana koa anareo. Dia ao ny 12 andro fanampiny raha ohatra ka misabonné 2 volana nareo. Raha ohatra kosa nareo manapa-kevitra ny tonga dia andoha 3 volana avy hatrany dia tonga dia meny Star Times 2 volana maimai-poana 30 jours maimai-poana. Dia izay sy toy izay ny tolotra atolotray amin'ity krismasy ity ka ny tenin'ny Star Times farany dia mirary feto antsika mianakavy samy manao fety sambara daholo ny tokantrano satria ny Star Times dia eo anivonareo hatrany any atokantranonareo hatrany amin'ny alalan'ireo fandaharana marobe atolotra ho anareo.